ity. Nosoratany Toky Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ho velomin'ny Anjaraliva, Ony Miajany Irina, miaraka amin'ny Arliva, Tahina Nantenaina ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsoa nandray feo, Anjaraliva ny Nana Totosa. Mety lasa lavitra tokoa angamba matoa tsy azo ny telefonina mihitsy efa ho 2 andro zay. Raha mba fantany mantsy fa ny valian'Andriamanitra ny vavaka nataony a. Tampotampoka teo dia nisy fikambanana mpanao asa soa tonga teo ary nilaza fa hiantoka manontolo ny fitsaboana ny Reny Mengaly. Izany hoe vita ho azy zany ny fandidiana azy. I Mengaly nefa tsy tizarana vaovao akory. Mba hananao akory re izy any e? Roboko menamena matera be. Ny firavaka nampiarahana taminy tsy lazaina intsony. Dia misy satroka mainty misy voaly kely ihany koa. Fa mahay manao makiazy koa aloha le ramatoa Emiliva tsy arakaraka le mampiasa trano azy a. Gouvernante moa zany raha ny marina kokoa e. Iseo rafozana araka ny teny ansato koa zany Riry Mengaly. Tena mahita sampona amin'ity fiainany ity ka. Rehefa tsy mangalatra sy tsy mamono olona fotsiny aloha dia ataoko hoe ho fanafotako an'iny. Ary aloha ampidirina amin'izay le kiraro. Io mitsaridina mpiaoriana keo. Aleo hitotiana moramora. Miomana amin'izay anao hidina fa efa miandry amin'ny salon papa sy mama. Zany ve? Andao ary e. Eto tatanako ianao sao sahirana. Misaotra. Efa miandry ao amin'ny salon nefa ngeza tsy naheno fiara tonga akory teo e. Sa efa tady foana zareo nandritra n'izay fotoana izay. Tadidinao tsara le anaranao teo a? Eny tompoko. Francisca Vanicon. Efa hoe azatsiana tompokotopoko izany intsony ho a. Oay, azafady. Tonga izay papa sy mama. Manahoana hono nareo menada? Ohatray. Manahoana hono nefa toa tsy misy nizaniza akory mifanatrika aminay eto. Sa misy ihany eo fa noho ny jiron'le salon maizimaizina fotsiny dia tsy hita. Tsy ireo koa ary aza raha tsy sanganihana be. Nangata-pijery taty amiko izy rehefa avy nerikerikera ny trano. Miarabanareo nge ho a papa sy mama e. Tolozanareo mifampijerijery fotsiny. Dia mahazo toerana hono fa inona ary ty mihafahafa be ty? Ka tsy hitanay akory angezy. Andriamanitro, fa inona rereto manoloananay reto e? Faton'olona sa inondreo mitsotra ao anaty table basy fitaratra ireo.
Zavatra paty reto nidaboka eto ampivoatrano reto. Ohatra mampiorokoditra reto izy. Tena faty reo. Fatina lahantitra sy vaviantitra efa miketroketro noditra be. Dia karazana vata fampangatsiahana aza vety izahiny. Tohatra ny misy ranon-zavatra izany no mitazona andro zareo ao. Saglasy io. Ohatray, vazo kosa angambo zao e. Sao dia misy kameramanina kosa aza any ambadika any e. Trekakio, rombotra be raha amin'ny séance. Alolo mototomona kely aza sao dia hanondrana eto ka. Mety raisiny raha amin'ny séance ho toy ny olona mbola vely reto lazainy faray aman-dreniny reto raha azoko tsara. Manahoana tompoko? Faly mifankahita aminareo zay. Zano Francisca Vanicon, Oltinians ary izy kosa ny Jonathan Vanicon anadahako. Jonathan? Ombako manana ny fiarabana tompoko. Faly ny fanatitava aminareo. Inonareo no hitranga eto rolanitro. Rehefa nahazo toerana ary nareo dia aleo veriko atao ny fankafatarany. Zato tovavy mafatifaty zato ry papa sy mama le vonantinareo I Francisca le niresahako anareo iny. Dia izy indray any Jonathan anadahany. Zareo manoloana anareo reto kosa ry izy menadany papa sy mama. Reo natako masoandro. Fantatra tompoko. Mahay miango be hono Francisca ozy izy neny. Sady mbola tanora kely. I Jonathan kosa tovolahy sady bikana ny tsara tarehy. Ramatoa Emily, mba eto kely teny le divay sy le sakafo efa nomaninao azafady. Indray ny robot fa mamita hiraka. Tapanotra hoa. Reto indray le divay hafahafa. Za kosa aloha tsy hikioka be amin'io otsony. Iza koa moa mahalala raha misy fanafody fampatoriana eo. Iza ve ka tsisy tadidiko mihitsy ny nataoko indray alina re. Reo ary dia samy mazotomana. Mazotona ro menada. Misaotra betsaka. Io chérie. Inona ary ty miafavy ty? Eny re mihinana miadanyeto aka. Ay ve ononareo saroka enatra kely ohatran'izao sy mama e. Zany ve? Mety amin'le voasambany mifankahita taminareo ngambako. Tena hoe voavoalohany ange izao e. Ahoana marina ary ty revo ty. Vazovazo hoe sa inona loatra. Jereo reto anoloanay raha tsy faty be anankiroa. Sady efa ela ihany reto izy ny tao raha ny fanontaniako azy. Le rangabe amin'izany ohatry ny mangata maso aty amiko foana. Sao dia misy vokely koa ary ny Saint-Hypantien. Sady lazay famiteny hono nefa na ny vavan'ireo aza ve afaka hisokatra akory. Francisca. Ahoana izay malala? Tena kanto ireo ny endrikao. Malandilandina be ihany koa ny tarehanao. I mama eny mahita an'izany e. Misaotra tompoko. Mba azo mikasiana kely ve hony? Tsy ary mihitsy hono mantsy. Ahoana? Azo mikasiana kely ve hono ho any tarehanao? Ay ve. Tsy misy olana ka. Trekako. Santoko fa misy misafo ny tarehako. Tanana mangatsika be. Losina rety e. Miorokoditra vetivety teo mihitsy amarina. Mitsangana daholo ny volo-tanana sy ny volon-trantsoko. Tsy ireo koa le raha matoa be fa sahala amin'ny hoe mifandravandra ty amiko izany. Mangoritsina be ny paoziny miangaly. Tena badenina be ny lohaka.
Mba andeha toalety kely fotsiny anke ary izy mianakavy. Azafady indrindra. Ay, okey ary, tsy maninona. Ozany le aza be indrereto amin'reto fato be reto fotsiny ny olona. Mystera fonosiny toeran'ity. Ary somba manao film ary zareo reto. Ohatrany hoe anaty torinasa zany mantsiko. Raha koa ty tao mampime. Dia inona zany no atao? Ny tsara vilatsia ampiresaka an'ireto fato be ao anaty tabla basy ireo hoe sa ahoana? Tsy hafeniko mantsy fa mahatahotra ihany aho. Sa ve ho asiana fitsoahana maivana ity zafery ity raha toa ka misy tsy mandamina? Iza mahalara raha vonony aty koa izay dia avy eo ataony anaty tabla basy koa ny fatonay. Ny tombony fotsiny anga dia hoe ho verevitra amin'ny mpangalatra taolapatsy. Ela ihany ny ainako fa izay aho vao nahita olona hoe mirahitrana amin'ny maty izany ka. Raha no mahita an'io isan'andro aza ve tsy harikoriko na hoe mitarika alahelo? Sa zao tokoa vary le hoe tsy mitsara mianakavy fa tiaviko hahita tao haingo-trano. Manoatra no reny bibikely ao anaty rezina ireny. Trano be ohatrany lapa ty ve ilay sy vita ny lahy dia fasana dia tsy ho vita. Misy raha donc ao. Iny raha matorobo. Andraso ty ny dreseko. Izany tsy teny eo nefa io o lela matotia. Ianao ange zany resahako zany. Mba omeo rano ny za ozy raha miséance. Mba hitondra rano aza mantsy ianao. Toina ozanao vandravandra fotsiny. Rehefa tsy haka rano ahy ihany ianao dia valio fanontaniako inona marina ny tena tian'ity ansa-ansa ty atao? Dia ahoana io razana be anankiroa voatrano reo? Ataovy ny ramose ianao miteny an'izany razana zany raha tsy ianao no razana manaraka io. Ary aza fihinao mafy be ohatran'izany koa ny sandroko fa mararaka. Ay ve ianao ty mahay miteny ihany? Ohatry vao avy miteny an'izay izy dia lasa hafahafa. Ty ny andro marina ary aleo hiarina moramora amin'izay fa efa tapy mandro daholo izay ny olona. Sokafana moramora ny varavarana dia avy eo mitsaitsaka moramora mitady lalana ivoahana. Engany ka mba avaty anatiny hidin'ilay varavaram-be fivoahanao. Raha tsy izany tsinona dia tsy ho tafa voakato mihitsy. Dia miala tsiny aminao aloha ary miangaly kely fa samy manao izay avitra ny tenany io. Zay. Andrekako ary inona koa ny tazako ny hetsika teo amin'ny farany lalatsara teo iny.
e olona izany sa zany efa mamonto vai sa le sary sikotra haingon-dalatsara reny no hitako teo sady aleo asiana famondrana moramora ihany ka indray tena olona kosa rangaly teo dia iza nefa dia nisy nahita zany ny voako teo andeha monjy an'le varavarambe haingana ka ino fa manenjika fa inona ry tohatry ny hoe taolana ny fonoditra zany lalina be sady zara raha misy volo ny lohany mahagaga nefa dia ohatry ny mandady malaky be zany le izy ty eto ny varavarambe lozy ty marina tsy mety misokatra mihitsy inge izy zany tena midy be tsy hay vahany ty dia inona zany no atao aleo rangaha hiverina ny anefitro dia lasa iza indray zao le zavatra teo to tsy tsy zay nalehany ty eto ny varavaran'ny efitro zay ary aleo amin'izay hidina ny varavarana andrikako to tsy mety mikatona le varavarana ohatry ny hoe misy manohana izany misy tongotra manohana tokoa eo amin'ny gorodona io hitohako ny varavaranao io rangaha inona anyty ino fa nesorony teo ary aleo hidina tsara ty varavarany ty dia mba hanana entana mihitsy mba tsy hatafidirana iny ato ohatra to tsy mahazaka zavatra tsony ange zany tanako zany tsy mahazaka itsony koa mitongotro mahalemy marina nefa ny zavatra iny miditra moramora iny dia misary zo reto amiko ary iny ty ataony to lasa lava be ny vanginy tsy mahatohatra tsony ny vavako onzeo lahatra ny tataraina le faty be anankiroa teo lozakolo ty hitanay androany ty ka fatony dia atao anaty table basy ka na dia tiako takininona aza ve le olona fo ny fahavelony dia atoko haingina sana ohatran'io fatana tena hoe nahita ny tsy fahita sady amin'izay reto izy raha isan'ny leonsa ohatran'ireny olona mbola velona ireny mihitsy mety voadona koa ngamba ny sain'le zalahy iny hatramin'ny nahafatesan'ny ray aman-dreniko hitako moa noho ny karamainy lafo be izay ireny ny tena zava-nisy fa mba ahoana ry izao ny hevitry aja momba an'ireny mety mitovy amin'ny anahy koa ngamba ka izay koa tsy dia manam-potoana iresahana loatra vo mitady isikotrisaka aminy aho dia ohatra ny vandravandran'ny leonsa izany foana fa dia mahery misotro koa aloha le azy
mahamoatra rangano ny voatanavina hita tovay. Miandro ay modina rarako tao amin'ilay vazim-boninkazo nisy zava-maniry tao amin'ny salon rehefa sendra tsy mijery indro zareo. Resy lahatra mantsy afa asiany zavatra ny zava-pisotro reny. Tena aleo mailo foana ka tsy hay mantsy izay hitrangato. Hatray arina koa ilay zavatra nitoboka be teo. Savy izany nanofy nefa ange izany mbola tsy azo tory akory fa voarendremana fotsiny e. Zay indray fa ina ary izany e. Dia izany koa misy olona mamindra sady ohatrany hoe mitaritarika zavatra izany mihitsy. Inona daholo re izao hoe aleo hoe tsy kolovoko avetsy amin'ny lavaky ny lakile etsy. Trazo iny tokony misy olona saingy toa aloka sisa ny tazako. Aleo andrasana olaza tsara aloha ilay olona teo vao mivoaka moramora ho any amin'ny efitriatsaka. Tsy mahatokana rery ato fa tsy misy olona mivezivezy tsonika. Ary aleo sokafana moramora amin'izay ny varavarana. Tsy ampiretina koa ny jiro fa sao dia misy mahita eo. Dia avy eo mitsaitsaka moramora. Ohatra toa tsy mety akory kay ny varavarany hatsa fa mitanila fotsiny. Ihaza toa tsy misy nizaton'iza akory ange ato izany. Dia lazay zary atsa sa hoe lazaniza. Dia inona izany ataoko? Aleo aloha hivoaka moramora ato ka. Inona koa izany? Toy ny hoe olona mikofokofoka izany. Ary any amin'ny salon andrany ahenoko azy teo. Tena mangovotra marina. Aleo ranga hitsaikotsaiko moramora dia tsy rena ny zavatra izany. So fa misy jiro manazava foanatona dia somary mitsolopolopy aza. Famba ratsy tarehy koa toy ny sary sikotra mamenona latsary tonika. Marina tsy sala amin'ny tena olona mihitsy ny sasany. Sady otra mitsiky tsy ravo hafahafa izany. Ary ny zavatra vohitsako ny totro izany. Toa ny zavatra mandomando miraikitra. Hoe jerena tsara. Andriamanitro. Ary toa raha dia raha n'iza nefa ino mitaritarika amin'ny korotiny iny. Aleo hoe arahana. Efa ho aloha angamba ilay zavatra fa ohatra ny mahare biby mikorotolana izany. Andriamanitro. Iza koa io miondrikondrika eo manjoro-trano maizimaizina eo. Ataoko hoe olona nefa toa marotsaka be ny ratsambatany. Ohatran'ireny olona tsy misakafo ireny. Dia inona koa ty ataony? Ohatrany hoe mihinan-zavatra izany. Dia inona nefa?
andrekakeo hitany marina nandinika na elaela le zavatra tena sanjsorika any ambadika any toy ny miosondrabe izany ny vavany ary misy olona mitsirara ngeto eo amin'ilay faritra ny alany teo io e lanitro tena olona io eo fonjeny eny angana andrikakeo hiatsa tena hiatsy ty mitapoka ny gorotony ty sady miosondrabe ny izy zany to amin'ny tenda ny tena vo andrikakeo fa lozinina rety e atsatra ohatran'ireny lanydra reny ny fandiniako azy ary saly efa mialaina dia ina reny ataoko hoe hiantso vonjy ve zany inona riatsa maheno anavy ilahy hiatsa ho andray totsy mihetsika tsony ary to lasa miantitra be vetivety teo nge izy zany ny fotsivolo be ihany keo ny hoditra nantsara ny kendrona maso lasa maina be tsy mbola nahita trango ohatrany tia dia maty zany atsa riatsa aleo ranga hiverina any amin'ny hevitra aloha dia any amandenika zay tokony atao ary nakaizako le ranga be teto anatin'le tabla basy teto ampivoatra amin'ny teto atao le raha matobe rery sisany ao anatiny ary izany manaloko avy ao arinako aho zany maninny eto mpandreny eto koa sady mivatotra ngeny tongotra matanako zany fa ina moa zany mahatonga na teto fa maninna eny tokoa hiatsa tena maty tokoa ve hiatsy sa no fotsiny reny nitsaroko farany zao dia nisy olona reko nanantona avy tao ariana ary namely mafy ny atoko dia izay nitadidiko farany fomba izary nidaroka iny dia ilay olona nidaroka iny ve zany namatotra nateto dia androany ve zany sisany andro farany iainako fonjeo re olona fonjeo fa misy mamatotra ahitaisa ny avako yasa fa ataonao inona ato anga zao no mifanarahana tena ataonao inona koa ihazy hono ataonao iny ihazy fa inona ny fanarahana salan'ny adala ary mahagaga any mbola mampifoanao am'izao oro zao nefa na ianao azy any amin'ny lanitra fahafito na paralize tsy mahahetsika tampoka ohatrany nahazo any ady raha nandaitra arako ny tokony ho izy tokoa le fanafody fanaoko tamin'ny zava-pisotronareo ay ve zany marina
hitako moa tsy misy tsaroko sy nahazo anay ny alina voalohany natongavako tato. Iatsa, nahoana ny vonoanao Iatsy? Dia mbola ho finoanao kosa any Ary izy mahay maminany aza maike. Tsy za koa no anapitra ny ainao fa i maman tony nanapera amin'ny papany ainy aja namanao ihany. Tsy matahotra an'Andriamanitra raha izay ianao Tsy vanona raha-menakandro. Manararoatra ny fahalemeny hafa fotsiny satria nanarareo ny vola. Nga izay raha mahandra dia ataonareo ohatran'izao Ary akombony ary ty vava mipetsopetsona. Karantsana mandreraka. Nga nisy nanery anao teo? Kontra mazava ny fanaovantsika ravako. Miala tany le devoly vely ty Nendrika foana ny tsara fa ny ao anaty ao maramara. Tena hoe biby tiany tafy ody zanak'ondry. Ary tsy mba misy irika mahanazy mihitsy ngezany fatorako izany. Marina raha tsy mikeja be reto izy. Miandro ora kely fotsiny tsika dia tsy maintsy roso amin'ny fiarakarana anao Iazany tsy maintsy novitaina amin'ny sasakalina satria izay ny ora fifoazan'ny papa. Tsy vaniny ianao. Engane fotsiny mba nilaza ny marina ianao fa tsy nandainga to azy. Raha mbola velona madio tsy nano ilaina. Izany hoe raha pur fa tsy impur. Tsy impur ohatrany neny azy. Andriamanitra. Mahay mamantatra an'izay ao an-tsain'ny olona ray amin'ny alalan'ny fampijerena mantsy Inona rety? Fa mety misy zavatra nataony angamba tsy nalalako ny fahamarinany valiteniny. Zao zany dia voatery hitady tovolahy mbola madio hafa indray aloha atao solony. Raha tsy izay mantsy dia tsy hahatrela ny endrika maha-olombelona ny papa. Resa nefa zavatra hafa mihitsy ka izany ny ianao raha azoko tsara. Dia tsy misy idiran'ny asa akory izany. Mila fanazavany ianao. Zao ary ka ino tsara. Fomba ray tao anatin'ny zato fotsiny reny nampijoboka anao sy azy reny. Efa nandalo tamin'ny fambaboana fona tovavy ny tenako. Fitaomanankizy mpianatra ifety aty aminay sy ny sisa. Tonga tamin'ny fakana-keriny mihitsy aza moa Fa ino moa sarotsarotra sady mandany fotoana kokoa. Satria mila rahana maso ny fiainan'ilay tovavy na ilay tovolahy feno taona amantarana raha madio fitondran-tena izy na tsy. Ahafahanay mamaritra ny fahadiovan'ny rany. Raha tsaronao nisy fotoana nanjaka be ny fakana-kerina tovavy teto amin'ny firenena. Andro vitsivitsy tao aorianan'izay nefa dia averin'ireo mpaka-kerina eny an-dalana indray ilay tovavy. Zay ny tao ambadika ireny raha tianao fantatra. Satria zahanay aloha ilay tovavy ka raha tsy vivi-jinontsony izy, izany hoe tsy pur amin'ilay tadiavinay ny rany, dia tsy maintsy tsondrominay zava-mahadomely izy voavotsitray. Mba hampisambadidaka ny lerany ka tsy ahafahany tantaran'izay tena zava-nitranga marina sy nohon'ny olona azy. Tsy vanina. Andriamanitra, tena efa biby reto fa tsy olombelona tsony. Sady tsisy olombelona hitro-karazany koa Tsy olombelona mitovy aminareo tokoa izay Rano mihitsiko. Karazana vampira rasy tena matanjaka izay raha ny marimarina kokoa. Izany hoe afaka miseho andro sy ny sisa. Kanefa mety antitra ary mety maty raha tsy mitroka ny ran'olombelona madio izay mampiverina anay ho tanora indray. Za io zao tsy ohatran'izao ahitanao zao mihitsy anie tena endriko raha taona ny tena jereny.
saingy hoe nahita an'le raha piorany tadiavoko a de zao hitanao mbola mitana tsara zao. Mateza kokoa ny fahatanoranay raha mbola madio ilay olana kanazy. Ary tsinao azy ianao raha ilazako hoe efa ho 300 taona za manoloana anao io. Andrikako nefa ty endrika ohatran'ireny vao 5 taona ireny. Mandra-piandry an'izay olona kanay raha de ao anatin'ilay tabla basy fitaratra sahala misy glasy toy ny hitanareo tao amin'ny salon io zay no mipetraka. Rehefa tonga kosa ny fotoana de mivoaka tao zay ary mitroka ny ranon'olona mba ahafahana miverina ho tanora sy ery indray toy izany hatrany. Mazava aminao amin'izay? Inona daholo ray zany de nomenao indrainao zany aza de za zany nomenao indreninao. Azonao tsara. Nareo koa ny sibola mora ny jonoina indrindra satria samy manana ny marary. Azo lolaovina tsara ny fihetsem-ponareo. Azo ahodina amin'ny fahitana sifra ny sainareo. Tsy napoziko de ho sahanao tokoa ve ny amono ahy de iza zany sisa mba hianterany reniko. Nahoana moa ny tsy hosahako fa firina efa novinoko kokoa moa raha azy ianao. Sady tsy misy asan'ny saiko amin'izay reninao any koa. Bon, ela be zany fa efa ho lera koa zao. Aiza ny tianao? Le reniko mivantana anao saiko mitsetitra ny ranao sa za ihany no anatrobaka ny tendanao sy hitaty ny ranao amin'ity verity. Asa manatona ianao vonjeo le olona. Iza koa no are miantsoantso vonjeonao eo mitokatokana be nge ty samy ty. Fomba izako ilay ny felony atony teo. Ramatoa Emily. Ao vahana ny fatoranao dia mivoaingana tato amin'ity trano ity fa ho faty ato ianao. Ramatoa Emily, ve no tiaka mahay miteny ihany? Mahay miteny tokoa fa tsy mahazo miresaka amin'olona tsy fantatra fotsiny raha tsy hoe nahazo alalana avy amin'ny ramosiansa nga. Siansa moa zany ny tena anarany. Anarana entiny amin'ny tananareo fotsiny zany. Mahafatapata-javatra zany izy io. Mahay mamaky izay ao an-tsaina mihitsy aza raha ny fandinihako azy. Izay no mahatonga mindrikondro-dava rehefa mifanadrika aminy. Ary zavatra tena hipedisany matetika satria amin'ny alalan'ny maso no hamantarana izay ao an-tsainao. Ay ve? Zany mihitsy. Ary mety izay zany no tsy nahalalan'ny marina momba ny fahadiovany azy. Satria ny andro noho ny mpanjiny azy rehefa manontany azy raha miseansa fa tsy masony. Fa iza tokoa moa zany ny tena anarany? Tsy tsaroako fa ohatry ny anarana lavabe izay le izy. Zay fa vaovany fatoranao. Ary andao sao dia mahatsiaro tenao ihany io. Le karazana fantsika lehibe sady maranitra famonoana ny reto moa mbola tsy tafavokako fa ny amonjy anao no namaika. Andao, aty manarà. Ary ave misy an'izany koa ny fitaovana nampanamboarina manokana mihitsy zany. Ary androany angamba ny fotoana ampiasako azy satria efa elany ny andrasako fotoana ohatran'izao amongorana an'ireo mpamono olona ireo. Efa elany nanomanako an'ity andro ity. Hoay, nanala biriky iray tamin'ny rindriny ramatoa Emily tena moka zavatra mifono lamba fitao. Ty raisy ty karazana fantsika iray lehibe ty dia ampirimy tsara. Dia ampiasao rehefa mifanehitra amin'ny zareo ianao. Tonga dia ny fono ny kendreo fa raha tsy zany dia tsy hahafaty azy mihitsy ianao. Misaotra. Fa inona tokoa aloha no nahatapa-kevitra anao vetivety teo hoe hamonjy anahy? Satria ianao nanampy ahy. Tadidinao ilay zavodona ny fiara teny an-tsena iny.
ianao rery no mba nanolo tanana hafa ny sisan'izay nijerijery fotsiny. ay ve nao ihany iny? Za iny hitako moa nendrika eo nitotsy vaovao amiko. moa efa betsaka koa ny olona matynindro tato amin'ity trano ity tsy vitako tsony ny tazapotsiny. Efa ela koa inge zany te hiala tao ambanin'ny fanangejana fa tao voafatotra izany foana fa voafatotra ahoana moa? aleo amin'ny manaraka zavaiko tsara aminao fa ny voanan-tato aloha zao ny lahara-panomena amintsika. Aza mbola sokafana aloha. Andraikako eo ahitoko moa ka misy an'io alika goavana be io mandehandeha ao atokotany ao. Ie, mbola misy ray hafa aza miodiody any. Dia mbola misy an'ny Robert mpiandry tanàna ihany koa. Sady mila mitandrintsika efa manana basom-bolo ny indrangahy iny. Dia inona zany ny hevitra ka? Zao na nentiko aty reto mino fa raha vao mihinana an'ity io dia tolefika satria pozina mahery vaikany nampiarahako taminy. Dia amin'intsika manararoatra mivoakato. Za indray izaka andrebireby ny sain'ny bebe raha azonany lakile amin'ny vavahady sy le basiny. Fantatro tsara mantsy fa manam-pitiavana izy io. Ny vadiny rahateo moa efa mantaona ny maty. Ay ve? Fa aleo tsy mpiaingana le didikena sao dia ho avy eo ihany ny Robert amin'ity alika tsy mitsahatra amin'ny vovody. Izay iny fa nohaniny. Iny tokoa fa nitolefika moramora. Mandeha amin'izay ianao miafina tsy ambadika itsy garasy itsy fa za no ao amin'ny Robert. Raha hitanao eo le alika ray dia nipazo n'ity didikena anankiray ity indray. Misaotra. Zay. Ary tondro vitinao fohitra eo am-potipe le robinao. Dia ataonao inona koa reny karazana menoty kely misy volombolony reny? Ilalao kely izay ka. Lehilahy iza moa no mbola tsy voasarika izao vehivavy izao e. Ianao koa dia mampimeka. Eny tsy lavina kosa aloha zany. Mbola mitana tsara ianao raha mitaonanao. Aza metsiketsika eo mandra-piveriko Eny ary. Iny tokoa fa lasa nitsaitsaika ny anatona ny tranon'le rangahy-mpiambiny Ramatoa Emilie. Ohatray ary toa manangana ny tanany ndronge izy zany. Io nanambana basy azy io zany le rangahy-mpiambry tanàna. Iny kosa iny fanampidian'le basy ka. Dia iny fa nasainy miditra tao an-trano ny Ramatoa Emilie. Nanaikitra zany ny trondro. Ramatoa Emilie izany ka. Za zany nefa efa tena mangatsika. Sady ho tratra eto amin'ny razao no mitoy. Andriamanitro, ary inona kosa mirondrona ao aoriana kosa izany. Toa le alika be anankiray. Iza moa no nasiako ilay didikena nomeny Ramatoa Emilie teo. Tika iny sakafo ny laty aza manatalana tsony. Andray toa ny fofofony fotsiny le izy dia avy eo izy mivandravandra ty amina. Bosy ty marina fa bigabigany anenjika ange izy zany. Aleo ela teto angelaka. Andriamanitro, otratra ny ty eto eny marina. Zero raha tsy mahery miazakazaka be ty izy. Rivotra marina ny lambako. Ny anjera vonjeo.
saika ratsy ny marina. Saika lasa sakafo nalika teo raha tsy tonga malaky ianao. Tonga dia nipatsitsaka ny lohan'ilay alika. Fa inona nefa na ela be anao teo dia tamin'ny fomba ahoana no nahazoany an'iny pasiny? Ny fatorako tamin'ny alalan'ilay minoto kely hitanao nentiko teo ambony fandrinana eo nge ingaro be. Ay ve? Sady mitanjaka izy eo ny voatapom-bava. Nataony fahiara-handry aminy tokoa ngamba kanefa ity basom-boritra sy reto lakile reto ihany tena ny laiko. Ay ve? Ary tena mahery ianao ka. Andao ary sokafana amin'izay ilay vavahady dia hitsokato tsika. Raiso ary aloha ty basom-boriny ity fa za anandrana ny reto lakile maromaro reto. Ay zary. Mety izy amin'reto ary. Andray, ohatrany tsy mahavoa azy daholo inge izy natsofoko. Izany ve? Fa sao dia tsy amin'reto kosa ary. Ka rehefa tsy amin'ireny ary dia amin'izy. Any amin'ny ramoseiansa na any amin'ny efitranony. Tena mba loza koa ty marina ka. Dia mbola hiverina hiditra amin'izay izany tsika. Tena tsy maintsy. Ka andao ary. Leo entina foana ity basom-boriny ity fa tsy aiza hitranga ao. Aleo ianao misava ny vatany ramoseiansa fa za kosa hisava ny efitranony. Eny ary. Taiza moa ilay efitrana matorany ato eo. Mety mbola midaboka ao izany izy raha mbola tsy natsiaro tena. Andriamanitro, ilay raha matoa tao amin'ilay tabla basy. Ohatrany hoe mihetsika moramora izany. Ange izany fa efa ho amin'ny 3 ora maraina izao ary efa ho avy hitsetsitra ny rako izy. Loso ty marina. Dia inona izany ny ataoko? In'ilay izy fa mandady mivoaka moramora amin'ilay tabla basy. Rikoriko marina ity mijery azy. Ohatran'ireny faty mitsangana ireny. Tsy misy manaiko vonoany ity mora fotsiny izany eto rangaha. Ampiasaiko ty basy ity na dia mbola tsy manavanana azy mitazona azy. Izany ary tatazo e! Ary mahery be ny sekosin'ilay basy. Saika nioritra hatramin'ny taolan-tsandroko mihitsy. Nefa n'ilay izy toa zara raha niontsony. Dia izany koa mbola fanampy e! Ohatra tsy namity mitrazy akory nefa mba voako ihany ane. Ino fa manantona tsy moramora foana. Aleo rangaha tonga dia ny lohany migendrena ho aingana. Iny ary tatazo ny tifitra mandrivorivo eny an-tampon-dohany ity e. Paritaka trano marina ny atotoana. Mahatsiraviny ity izy. Andriamanitro, izandray izany ao arenako izany. Matya mama. Voanierika dia niraisany tantendako sady naantony amin'ny rindrina. Fojotra koa ilay basy. Ilay dadany ramoseiansa ilay nihinana ny aja teo angamba ity. Septra marina. Izay angamba ndriro mengaly vao ho faty. Tena lasa maranitra be ny vanginy. Mavo mazavalina koa ny masony. Fontseo!
mety. Ramatoa Emily, misaotra betsaka fa intelo sahady ianao izay nanavitra. Tsy misy isorana re. Efa ela koa indray ihany ny homana tamin'izao e. Le karazana fantsika lehibe izany ny nampiasainao teo. Tohatra ao amin'ny lamosiny tsinona ianao no nanatsatoka nefa tanteraka hatreto amin'ny tratrany. Ie, izy mihitsy ka. Raha ny tokony ho izy tokony tsy hiarina teo intsony io. Ary hitanao ihany tokoa ngamba ny lakile an'ilay vavahady. Ramatoa Emily, toa mivoatra be ny vavanao. Ramatoa Emily, raha tsy maty tamin'iny koa dia tsy haiko tsony e. Tsy mena mivadika ohatra ny tanalahy. Raha amin'ny séance tena nysatohany tamin'ny antsy avy tao aoriana ny lamosiny Ramatoa Emily. Dia sanatry maty ve? Ianao androany no anaparako ny abibika eto. Fa maninona moa vononao ndray aman-dreniko? Zany ary anao mifamitako am-bavona e. Tena nitakamy mafy be ny kiboko marina. Zany koa gato. Eo masonao ihany koa mbola aminoko ny reninao sy ny dokotera radoradonao iny. Azako tianao rery zareo e. Tsy misy idirany ane zao e. Satria no esoronao tamiko ny olona akaiky ny foko indrindra. Dia ampiainako ny toy izany koa ianao. Fona re. Fantatro angefa manam-pitiavana n'iny dokotera iny ianao e. Ary izy ihany koa toraka izany. Mifona re tompoko. Mamela re. Mifona iny e. Sady tsy fotoana famelana izany tsony koa zao. Mifona re tompoko. Ataoko mahatsapa fangiry firina tsara ianao mandrapatapy sy ny fofonainao. Mifona re tompoko. Endako tsy kelikely aminao ny ratsambatanao. Zay vao sy tokony ranao. Zay sady e dia efa mivoatra maly e. Kely vovokaina nefa miseho azy hoenjana. Papa sy mama, dia matoko ve zany nareo? Dia na ngeka efa kely koa sisa dia ifo e. Efa andro isano isaina dia ho ataony raranay. Raha tsy ho tsony moa zany nareo dia izantsony ny tsodrano mariazinay. Tsy anaiky an'izao kosa ao fa io namono anareo ihany no ataoko sonina amerenana andray amin'ny ainy diana izay efa natory nandritra ny taona maro. Papa sy mama. Tena saiko maty amarina. Ramatoa Emily. Raha fotsiny manodidina azy. Le pasom-borona hijo ny pitsiketsitsy. Andraso takasina moramora. Zay raha leo amin'izay arina teto dia kendrena tsara ny lohany. Miangaly? Aza mihetsika mahery fa basara fany ty atanako ty Zany ary ny fanaovam-beloma farany e. Rikakio. Tolantara. Tsy misy balatsony tao anatin'ilay pasom-borona. Inona indray ny atao? Sy ahoery miangaly.
zatra manao tsenjery-mainy fotsiny de hoe basy tsara fa na baty tsara fa ny tiatanako ty. Anjarako indray ary zao e. Losy ty marina fa vetivety teo izy de tonga teto alohako. Ohatrany nanipifako any amin'ny zorodira marina nanipazy any. Maty alamosiko. Oe, sady lasa lava bengy zany ho tanan'izany. Ary zay tokoa voatsaroko. Le karazana fantsika be makatiro menitra matoa Emily. Hitanao tsara ty tanako ty. Tino andoharako ny fonao rehefa avy mamono ny reninao ah. Jereo any ety ianao e. Raha namitsaka tsara sy ny sotro ze nomenanao zao ianao de tsy feno fangirifirina tahaka zao ny andaozanao an'ity tany ty. Io ny fanipetraka nanatrika. Manatona ihany. Ary aleo ararotona amin'izay. Izy any te matesany amin'izay e. Inona koa zany natsatoko le kiala tsy manjary ty any amin'ny foko zany. To. Tena matka. Jereo fa tsy metsika tsony. Te inan'izay zany atao. Ary hitandramatoa Emily any aza ve le lakile sa ahoana e. Andraso hoe savaiko eny aminy. Misaotra n'Andriamanitra. Tsy matka ramatoa Emily fa mbola miaina. Mbola mitepitsoma tsara ny fony. Ramatoa Emilia, mare avy ianao e. Aity ny fikiriny amin'ny tanany ty le lakile. Aleo ampiko ianao ho iarina de iarivoka tatotsika. De aleo fatorana amin'ity lampy ty ny ratranao teo fa ohatra tsy mijanona mihitsy zany raha zany. Mampikiraniko ianao de andao hivoaka tatotsika. Tsy mbola maty ve zany izy mivady reny sa ahoana e. To efa tsy misy ena tsony raha ny fahitana an'le razana tao anaty tabla basy teo. Tsy hoe maty ry zareo ka fa matory fotsiny. Mamikira tsara ianao e. Ohatran'ireny biby manao hibernation reny e. De io vata fitaratra io tehirizana ny vatany. Ao izy mivady ny miandry an'le olona hitrohana raha. Rehefa antitra ry zareo de atao ohatrany fa raha vo avy mitroka raha madio te miverina tanora sy matanjaka. Efa nazavan'le asana teo ihany fa lohako mbola misafiritaka fotsiny. Ary fantatra koa ve le vehivavy antsoina hoe Diana? Diana? Olon-tindra amin'ny séance madame Diana. Saiko tsara moa ny tena fandihana fa toa hoe ny vatany efa maty moa ny fanahy ny voafatotra. Ny henoko tamin'ny resaka ry zareo koa dia toa hoe mila vatan'olona midana ny fanahy ny raha séance mba ampiverina no foany madame Diana indray. Fa amin'ny séance mbola tsy nahita an'ilay vehivavy fanaperana hoe amindrana ny fanahy Diana fotsiny. Ny olana nefa dia misy fomba ataon'izy telo mianaka vo afaka miroso amin'izany rehetrarehetra zany ry zareo. Noho izany dia mila velomina aloha izy mivady lehibe vo afaka miroso amin'ilay famelomana amin'ny madame Diana ry zareo. Enjany zany.
tsy mampino raha tantaraina. Zany mihitsy. Dia efa nahitan'io madame Diana io koa zany ianao? Feno sariny ange raha nefitra ato amin'ity trano be ity. Izay tokoa vao tsaroko. Sariny kay izany le ngeza be hitako tao amin'le efitra fandriako io. Ie, ary mbola be dia be ny mistera finosin'ity toeran'ity sy io fianakaviana io e. Zany Ireny hitanao ireny ny ambangovangony miray trano amin'ny maty. Ka zareo nge izany tsy tena hoe maty fa matory fotsiny raha araky ny fanazavanao e. Ie, fa zao raha sitraka ao tokoa re dia aleo manaraka toizana ny resaka momba zany fa tena reraka. Azafady ary sady efa tiako eto ny vavahady. Ie, andraso isokafana amin'izay. Zay andao amin'izay ary ivoaka e. Efa olona afaka tsika izao. Ohatray ary to tsy mandeha ianao fa mitserijery aho fotsiny. Misy olana nga? Mana hoe mbola tsy afaka tanteraka tsika. Satria nahoana ka? Manandrama mivoaka ny vavahady inge ianao e. Tsy azoko koa zany zavatra lazainao zany. Ao ary ivoaka e. Ndraiky ako ohatrany misy manevika tamiko zany ny kiboko. Fa misy inona ary? Io ary le efa nahiko. Mbola voafatotry le contrat ianao. Contrat? Miverena ty aingana. Fa inona daholo zany lazainao zany? Tena marina dia efa nanandrana nitsoaka sy nandika an'izay voasoratra tao anaty contrat koa talohan'izao e. Ny mahagaga nefa dia ohatrany misy ny manjoa ohatrany nahazo anao teo zany foana raha vao manandrana mivoaka tato ohatrany le hoe andro voasoratra tao anaty fifanarahana. Ve ka misy an'izany koa e? Ie, satria raha tsaronao dia samy mitaraina nareo menadaty eo ampanasoniavana an'le fifanarahana fa voatsindro ny zava-maranitra ohatrany fanjaitra ny tananareo. Tena tadidiko tsara. Dia inona nefa ny ifandraisany izany rehetra izany ka? Ny raha anareo nge ny nampandeha n'iny penina iny. Ndraiky ako. Ve hitako moa ny menamena be ny soratra le iziko. Ie, ny efitra fa ny famononana izy mianakavy no anafoana ho azy ny fifanarahana. Toa tsy izany ny tranga. Na zany voafatotry le contrat araka ny fandiniako ny olona rehetra ato, na mbola tsy maty tsara ny ray amin'ny zareo. Andraso fa le contrat no siniavinao. Andramo roa vitina nge alohan'ny voahanao ny vavahady indray e. To le izy koa ty. Fa taizany nahitanao an'ity? Nitady an'izy iny na elaela natao anefitra ramseansa tao e. Fa ataovy aloha izay teneniko anao zay e. Andraso ary zay ary levina ohatrany reny rehetra reny ange le izy rehefa nrovitiko e. Dia aleo amin'izay hoe anandry ny ivoaka amin'izay. Oay, toa tsy naninona tokoa. Andao amin'izay ary tsika andeha. Sa mbola misy andrasana? Toa ohatrany miandriandry izany foana mantsy ianao. Indrisy ry mademoiselle Mengaly. Fa indrisy ahoany? Ka tsy hitako ange izay nasiany ramseansa ny contrat. Zany ve? Zany hoe tsy afaka ny ivoaka tato mihitsy any zany. Nga? Dia inona zany ny hevitra? Tena tsy ho vitako kosa aloha ny amelanao fotsiny ato kanefa raha tsy teo nge ianao mety efa nifatoko sisa ny raisina tato e. Hitako ny hevitra. Hoe ahoana ry Mengaly? Misy depoana solika fandrehatra moa ato amin'ity trano ity. Ie. Dia raha tsy diso koa dia gazo no ampiasainareo ao an-dakozia. Zany mihitsy. Amin'ireny lakile maromaro reny mihitsy aza ny lakile an'le depo. Finona mahatonga anao an-tany an'izany? Andraso vetivety ary Fa ho aiza ianao ry mademoiselle Mengaly Aza mihetsiketsika eo mihitsy aloha ianao
voarisotro ny voaka ny trano ihany ny vatiny aja ka dia tena mavesatra ka efa voararako hatrany amin'ilay depo nangalako an'ity bidon ana solika efa ndrehatra ity koa ny antsasaky ny tao anatiny ny ampony angamba araraka makany an-dakozia dia aleo amin'izay atakataka lavitra mihitsy so dia homainy ny afina tsangany eo arehatra sisa ilay ravin-damba dia avy eo atsipy amin'ilay solika fandrehatra nalaky ny retareta ny afo oay iny tokoa fa nanomboka mirehatra ny trano may andrikako mipoka ny trano tena enjany ty marina may le trano be nipitika noho ny fipoahana mihitsy ihany koa mademoiselle Mengaly andraso aloha jereny iny mademoiselle Mengaly tsy naninona ve ianao teo tsy naninona ka aikosa kika kely fotsiny ny kioako le nianjera teo ary ianao tsy naninona tsy naninona ka manao fiverinaina mihitsy ianao ty efa vita re iny ramatoa Emilia marina fa firina navotanao aminy izay iny efa olona afaka amin'izay ianao satria mainy trano ary loko fa mainy araka tao daholo ny kontra rehetra sisa tavela tao no zany dia afaka miala tato am-pilaminana amin'izay tsika misaotra Andriamanitra teny an'izany ramatoa Emilia dia nitolefika mety noho ny fahaverezan-draha be loatra angambany ramatoa Emilia ve ka zany nitsangatany zany efa tatiana ampisaina ery ay zany zava-doza ny ananareo tany dia maty zany le tovolahy namanao indrisa rato efa nitrohan'le tatany ao ny sandrany tsy nisy nijerena tsony ny vatamangatsikany manoatra noreny olona efa zato taona reny izy na ny anabaviny aza saika tsy nino hoe ny anadahany tokoa nge iny naterina tany an-tranony zareo iny ndry mahampalahelo tokoa le anabaviny tsy misy anterana ntsony ohatra ny hoe nanao sorona ny ainy mihitsy aza navotana ny anabaviny fa dia tena fetsy koa aloha le ansahansanao tena fetsy tena hoe tamin'ny anarana fikambanana mpanao asa soa inge ho any nitondrany andreny fanampiana ny reninao reny fa tsy tamin'ny anaran'izany orinasan'izany iza moa no nanapory rato ary tsy nitonona ny anaranao mihitsy ry zareo na indremany azy tsy nanam-pony amin'inona koa moa izay fa dia tena hoe tsara vitana ny neninareo ay moa zany vidiny ny ainao le izy tena enjana tsy misy zavatra azo mora tokoa eto amin'ity fiainany ity elany ny anako teto amin'ity tany ity fa mbola tsy nahita trangan-javatra mahatalanjana toy izany aka aizako mahita an'izay hoe rasina vampire miraitrana maty sy ny sisy eny amin'ny mahampitsapanao tokoa aloha dia sarotra be ho anao ny aneka an'izany saingy efa tia moa za fa volombelon'ny tantara tsy ampiara ora vitsy fa aleo angamba manokana andro ray mihitsy tsika resahana ny zavantranga rehetra tany sady manao kontrola ny reninao any dia sady tantarainao ny anganinao fa na za koa aza nge mety aloratra boky mihitsy dia ataoko hoe miraitrano amin'ny maty ny lohateniny fa tena misaotra be dia be anao tokoa aloha za dokotera lehibe tamiko ny vitanao taminay mianaka voadidy somatsara ihany le reniko le Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianao tsy misy isaorana re tena misaotrako ny adidiko amin'ny mahampitsabo ihany nataoko izy ao ambony isaorana fa mbola lehibe ny famindrapony
Mihoatra lavitra be noho ny mampitsabo anao no nataonao ka tena mankasitraka re. Fitaovana mahomby teo ampelatanan'Andriamanitra tokoa ianao. Fa iverina kely any amin'renonao tsika. Omeo rano matetika foana ho izy de tandremo ny sakafony sy ny zavatra hohaniny so lasa be sira loatra. Aza misy adononao reny zavatra nasaiko ny fadinireny Eny rehefa dokotera koa. Tsy misy ataonay ao ambany zavatra reny fa aza manahy ianao. Tsy vitako tsony koa ny vezivezy ety manko so mantsy mbola iverina ety indray noho ny tsy fitandremana keliko. De tsy mba hoe ety ianao na de tsidika ana fotsiny azy ianao koa zany. Ao ary moa fa andalovako matetika ety ny tokotelako Tokotela ho ananjay koa tonga de ataovy hoe rado hafa ianao koa. Oay, ary ohatry ny kopoka ngera matoa Emily izany. Eny tokoa, andraso jereko malako Fa aiza zany? Aty amin'ny hôpitaly re ianao raha matoa Emily Hôpitaly? Ie, fa lamino saina fa efa misy dokotera ikarakaranao io. Andray, toa milatsaka re ny ranomasinao Ranomasim-pifaliana reny raha mba fantatrao mantsy fa efa ilange ihany no mitady hevitra hitsoahana tao Zao moa zany vao tanteraka. Maka aina mihitsy aloha ianao amin'ny manaraka tsika miresaka bebe kokoa ny momba an'izany. Any Manao ato raha matoa Emily. Zao hitanareo miramirana endrika izao. Mitsidika teo mantsy ilay zanako lahy. Vao lasa kely mihitsy izy nareo tonga eo. Ay tokoa moa ka mananjanaka lahy ianao. Zay no mba niasambarako Ny vadiko moa efa nodimandry efa ela. Ary ny retim-badiko tamin'izany fotoana izany nanosika hiasa tao amin'ny zareo. Niady mafy tamin'ny fahafatesana mantsy ilay vadiko talohan'ny dirako ny asa tao. Ka rehefa nahita ny karama ny propozeny dia nanaiky. Araka ny kontra nasainy sy ny haviko dia tsy manana lalana loatra ny resaka aman'olona. Indrindra moa fa ny momba ny fianakaviana io izay mitranga ao amin'io trano io. Raha vao mitady andikan'izany tonga dia fantany ary voasazy mafy mihitsy. Izany Izay nginona tonga tsy dia be teny sy miondrikondro dava ohatran'ny reny nahitanareo reny. Satria koa nenoko fa amin'ny alalan'ny fijery Ramsey Ansa ny masoko no alalan'izay atao tsaiko. Nanao izay ampanaoviny Ramsey Ansa ihany nataoko dia izay. Toy ny asa fanadiovana sy fikarakarana sakafo. Tsy nisako saina loatra ny ankoatr'izay na dia hoe hitany masoko aza ny zavatra mahatsiravina nataony tamin'ireo olona nentiny tao. Satria izy asony vady aman-janako no masaka tato an-tsaiko. Izay ihany. Andro iray ao anatin'ny herinandro ihany moa aho vao mba mahazo mivoaka mijery sy mikarakara azy ireo. Io kontra io ange zany nahafahany manana fahefana amin'ilay olona Izay indrindra. Misy dikany be ny kontra asainy ampanaoviny iny satria araka ilay efa nitantaraiko anareo dia ny rahan'ilay manao sonia ihany no mampandeha an'ilay penina. Ary ohatrany manao fatidra aminy ianao manasoniana iny. Fa iverenako kely ilay tantarany vady aman-janako teo.
Nandritra ny fotoana nisako tao dia voatsabo ara-dalàna ilay vadiko satria na efa tsara n'izany ny karaha manome ny ramosy roa taona teo ihany nefa ny fanarahana. Izany hoe roa taona ihany izany no tao anatin'ny contrat dia tsy nametraka olana momba an'izany ve ramosy ihany? Eo indrindra tsika izao. Raha ny fijery azy ivelany dia toa tsy nampaninina azy tokoa ny fandehanako. Za andalana ody indrindra nefa nareo vaovao ratsy. Niara-ny lozam-pifamoivoizana matsiraviny reo vady aman-janako. Mahatsitradrany tamin'izany ilay vadiko raha toa ka vomafy kosa ilay zanako lahy. Tsy roditra akory ramosy ansa tamin'izany fa nanontany ahy fotsiny izy hoe dia mijanona indray izany ianaoko. Dia nijanona tokoa ianao? Voatery nijanona satria tiako voatsabo ny zanako. Nanomboka teo nefa no nijery tato anatiko ny fanariana hamongotra ny fianakaviana mpamohan'olona io. Satria fantatro tsara fa ry zareo ny tao ambadika ilay lozam-pifamoivoizana nahafady ambadiko sy nampitondra takaitra an-janako fa tsy hoe kisendrasendra tsy akory. Andray nanao fikarohana lalina ary teo ny nalalako fa karazana vampiro ireo olona nisako ireo. Niampy ny zavatra hitako tao an-trano isan'andro. Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataoko ny nahalalako fa iny karazana zava-maranitra nomeko anao iny no ahafahana mamono andry zareo. Tsy maintsy satohany eo amin'ny fony nefa satria tsy mahafaty andreo na dia efa napozinana mahery vaika aza. Ay, fare Efa ho tapitra indray tsy inona ny rotoana ny fanaranay ka tsy te hahita loza hitranga amin'ireo akaiky ahtsony aho. Efa nalefako atsokosoko tany amin'ilay anadahako ilay zanako ary efa nametrahako vola eo anadahako. Izy no hikarakara azy raha sanatrika hoe misy manjo ahy. Ary io aretiny foana nge zany ny fomba ray anararotany an'ilay olona. Izay indrindra. Io ny ombona ny akamaroan'izay rehetra tafiditra ao Nangiara ho beram-piandry tanàna io aza nge no ny retim-bady ny dirany tao Maty moa ilay vadiny taty aoriana dia io izy mbola tamana tao io. Ny ato koa izao ilay reniko narary dia ny aniaja ilay anabaviny. Ninao izany ny vadinao dia avy eo ny zanakao. Tena enjana fa sofa rava tao ihany. Kaganahany dia hoe ny havan'ireo olona tsy hitapopoka amin'izareo hoe zany dia tsy mba nisy nanao fikarohana mihitsy na koa hoe mitorina hoe tsy haiko dia tena tsy nisy naharaka mihitsy ve fomba ratsy zareo nandritra an'izay taona mifanesy izay. Eny tokoa tsy haiko loatra rery anakisany izay tafiditra tao tokoa mantsy dia tsy nisy tafavoaka velona na ray aza. Very faty tao daholo. Efa nisy fotoana ihany nisy polisy nandalo tao fa tsy fantatro izay ny fampiresahandry zareo tao fa dia lasa fotsiny moa ilay polisy. Mankory zareo ilay hoe manovaova fomba fiady anjonoana olona dia izay ny tsy mahasarona ny asa ratsy ny zareo hatramin'izay. Andriamanitra mbola mahery izany ireo vavaka nataontsika raha izany. Marina moa. Za io manadrika anao io efa elany ny onina. Efa no iveriko hoe tsy ahita masoandro toy izao izany intsony. Eny tsy niaina endrika fampijaliana be tena nahoana loatra aloha ahy. Ankoatran'ilay hoe tsy nahazo ny voaka. Nomeny sakafo ara-dalàna tsara sy ny sisa sy ny sisa. Fa ilay karazana chantage nataony nampitsoaka mangina ahy dia reny ny raha nahita ireny moa ny vokany. Raha nandrika. Misaora re an'Andriamanitra. Olona afaka ianao izao. Tsy misy mangeja tsony.
mampitamy tsara be ny fahasalaman'ny neny mangaly ka. Dia mahazo toa foana mihinana voankazo a. Io aloha izy moa dia efa nilo eto makamaka rivotra kely fa zahay resaka amin'ny mangaly a. Ozy, fa inona hono no resahanao amiko ka? Mba mety efa naminavina tokoa fa ianao hoe mety anao ahoana ny toy ny fiainanao taorian'ireny zava-nitranga rehetra ireny e? Toa mbola tsy nieritreritra loatra an'izany aloha ahy e. Toa ny fahasalaman'ny neny foana tato ato no nibahana ny lohako. Ka izay indrindra zao ny resahako aminao zavatra hafa ankoatry ny fahasalaman'ny reninao aminao ko. Ay. Raha nanontany ny faminavinanao ny mety ho toy ny fiainanao ateo dia tsy mba maharinanao ve ny hamantatra ny ahy? Ay, ka inona indray aro ny mety ho faminavinanao ny mety ho toy ny fiainanao e? Io eo anelanao ka? Ka efa notaniana fandrika fotsiny ianao? Fanontaniana fandrika ahoana koa e? Marina nge zany e. Ny eo anelanao ny tiako hatrehana ny hoaviko sy izay mety ho toy ny fiainako raha sitraka ao. Tianao ary mangaly a. Rado, menatra be a? Afaka tsy valinao zao ange raha menatra ianao e. Izay tiako ho no mahandry. Zay ara ny valiny e. Tao amin'ilay nieritreretinao? Mangaly? Hoay, faly be a. Aleo kosa ampiana fa tsy ampy anahy ilay oroka indray mitsidika kely teo e. Ao. Ay, ianao koa. Ny farana teo miray trano amin'ny maty nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. novelomin'ny Anjarliva Ony miajanirina niaraka tamin'ny Arliva Tahina Nantenaina ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsonina ndray feo Anjarliva ny Nana Totosa.